zava-dehibe ihany koa izay isaorana mpikambana ny gouvernemanta rehetra ihany koa an'Andriamatoa Filoha tsara ihany koa hitaka amin'ny malagasy rehetra dia ny fanombohana ny réconciliation na ny fampihavanam-pirenena. Tsy misy teto amin'ny tantaran'i Madagasikara, tsy misy teto amin'ny tantaran'izao tontolo izao filoham-pirenena ka nanana fanetretena ny aona tamin'ireo mpitondra teo alohany. Kanefa ny filoha izay Nahary Rajaonarimampianina dia nanana izay fanetretena izay ka miroso tanteraka ao anatin'ny fampihavanam-pirenena isika malagasy amin'izao fotoana izao. Ary efa hita sahatra moa fa misy fiantraikany amin'ny antoko politika tsirairay avy, fiantraikany tsara amin'ny antoko politika tsirairay avy ny fampihavanam-pirenena izay natomboka Andriamatoa Filoha sy natomboka ireo ray aman-dreny ara-panahy izay efa nanao an'izany teo aloha teo rehefa nanao azy hatramin'izay.